Ry havana malarehetra ao amin'ny tompo, ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny dera ny laza ny voninahitra. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiedanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanafito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjakan'ny tany. Alahady fa 9 ny volana Aprily taona 2024, alahady voalohany manaraka ny Paska, manatanteraka izao fanomboam-pavahana izao isika eo ambany fitarian'ny fanahy masina, ary ao anatin'ny lohahevitra manao hoe ny hery ny fitsanganan'ny tompo. Andeha ary hitsangansika ry havana idera sy hanome voninahitra n'Andriamanitra ny alalan'ny Apokalipsy 5, ny Apokalipsy 5, ny andininy 17 tapany faharoa no iarahantsika rehetra mamaky. Apokalipsy 5, ny andininy 17 tapany faharoa, ary ao aorianan'izany dia ny hira 970, hira faha 970 no ataontsika. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe
mivavaka isika. Anao ny dera ry Andriamanitra tompo sy mpanjakanay eo. Ianao ny voninahitra. Ianao ilay Andriamanitra tompo mpandresy. Midera sy mankalaza mame voninahitra anao zao ankehitriny. Afaka manatanteraka izao fampopavahana izao. Eny midera anao zay tompo. Fa ianao tokoa no tompo ny hery sy ny fahefana rehetra. Mankalaza ny anaranao izay. Manome voninahitra anao izay. Tompo apetraka itateraka eo ampelantananao zao fampopavahana zay tanterana izao. Maniry ny asan'ny fanainao masina izay. Hitaridalana anay. Mba hahatonga izao fotoana izao tokoa. Azahoanay manao dingana ihany koa eo amin'izany fanarahana anao izany. Azonay miroso hatrany eo amin'ny fanomponanao. Eny tompo hatreo izao fampopavahana tanterana izao mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Mipetraka ianareo. Iroso avy hatrany eo amin'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana ary dia tombokitsika ho amin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izany. Miarahaba ny tanora sy ny ankizy, falitafahona aminareo indray ao anatin'izao 10 minitra ny sampana sekoly alahady izao. Manasa anareo izao hitsangana hanao ny hira fahavalo sy valonjato andiny voalohany. Isika Jesosy teranao izahay, faly izahay fa miaraka aminao Andriamanitra velona, ny fanahy masina ny no angatanay hanazava ny teninao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Mibanjina ny Jesosy Kristy isika rakizy ao anatin'ny loha hevitra hoe ny herin'ny fitsanganan'ny tompo, ny fijaleny, ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty no antsointsika kristianina hoe Paska. Sokafy arany baibolinareo dia rahantsika mamaky izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 5:15. Romanina 5:15. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Amen. Fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izy amintsika rakizy no efa nanota? Efa nanota daholo tsika. Misy tantara kely hoentina amintsika ety. Nandritra ny toriteny nataony ray aman-dreny ampanahana anankiray dia tsy niresaka afa-tsy ny fahotana izy dia ny faharatsiana dia ny vesatra izany fahotana izany. Ary nofaranany tamin'ilay tenin' Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 2:20-20, manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Amen. Rehefa mifarana ny fotoana rakizy dia nanatona azy tirangana anankiray. Pastera, izao tsy mba mety mahatsapa mivesatra izany fahotana izany mihitsy. Anaka hoy pastera, mangalava vato mizana lehibe anankiray dia apetrao ambonin'ny olona iray efa maty. Inona no hitranga? Maty ve hoy ilay rangahy?
andreninina intsony ny olona maty fanahy no tsy mahatsapa mivesatra izany fahotana izany rakizy. Tsy ho an'ny olona marina ihany na tongavan'i Kristy fa ho an'ny olona toy izany koa. Tsy ray tsy roa fa tena be dia be mihitsy. Dia maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, izy no nitondra ny vesatry ny fahotantsika, niditrantsika ny faharatsiana rehetra, dia efa niara-nofatsiana taminy teo amin'ny hazo fijaliana, maty hamonjy antsika Kristy. Afatra ny asan'ny fanahy masina ihany ndraiky izy no ahafantarantsika fa efa nanotantsika, afaka manavaka ny ratsy sy ny tsara. Dia raha tsy eo amin'i Jesosy Kristy tsika dia tsy afaka hatsapan'izany mihitsy. Dia ndeha ary tsy ho fikirintsika rery izany fahatsapana izany. Ndeha ary ho zaraintsika koa amin'ny namantsika dia asehontsika ny fiainantsika fa raha fa ao amin'i Jesosy Kristy ihany tsika no afaka handray ny famonjena. Dia vao avy nankalaza ny Paska isika dia mbola hitotra ao amin'ny fahotana ihany ve? Rehefa mibanjina ny hazo fijaliana isika dia tsy te hanota intsony. Iza mbola te hanota? Tsisy te hanota intsony raha fa mahatsiaro ny fahorian'i Jesosy, mahato antsika Kristy. Rehefa nitsangana Jesosy Kristy raika izy dia manana fiainam-baovao tsika. Nandresy ny fahafatesana izy, nandresy ny faharatsiana rehetra, dia fandresen'i Jesosy Kristy koa dia fandresentsika ihany. Dia ary raha antsika mamaky izay voasoratra tao amin'ny Romana 5:15, fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, mbola hiara hivavaka isika tompoko. Misaotra Jesosy fa tena tia ianao, tsy zarery fa tianao ny olona rehetra ary tianao voavonjy, tianao izahay ho afaka amin'izany fahotana izany. Dia natolotra ny ainao, ianao izay marina dia maty hamonjy anay tsy marina. Dia hofikirinay izany famonjena izany Jesosy ary iainanay koa ny herin'ny fitsangananao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Isaorantsika ny tompon'anjara tamin'izay 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izay. Andeha iraintsika izao ry havana ny hira fanampiny larana fahadimy. Hira fanampiny larana fahadimy ny andimy voalohany sy ny fahatelo dia hitsangana ireo tompon'anjara ho amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Hiara hivavaka isika ry havana.
Jesosy mbola misaotra anao izay tantananao sy novombinanao anay tamin'ity alahady maraina ity, ahafahanay miombam-bavaka eto amin'ity tranonao ity indray. Ankehitriny ary Tompo raha tonga amin'ny fotoana mankina sy hainoana ny teninao, dia mangataka ny fananao masina izay tari-dalana anay amin'izany teny izany. Satria Tompo, menao sofina izay, menao saina, ahafahanay mandray, menao fo mahay mitahiry. Ka mialoha lalana anay ary Tompo amin'izany famakinanay teninao izany. Satria Tompo ny teninao dia fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Amin'ny anaranao Jesosy nangatanay izany vavaka izany. Saotra raha eo. Amen. Izao tsika dia araka maka ny testameta taloha, araka ny mpanjaka faharoa toko 17, andininy 20 hatramin'ny 20. Mpanjaka faharoa toko 17, andininy 20 hatramin'ny 20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary dia maty Elisa ka nalevina, ary ny mpitoadin'ny Moabita nananika ny tany amin'ny fitsengerana taonany. Ary nisy nandevina olona, dia indro nahita ireo mpitoady izy, ka natsipony tao ampasany Elisa ny faty. Ary raha vao nitehaka tamin'ny taolan'i Elisa ny fatin-dralehilahy, dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Filazantsara araka ny Matio toko 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Matio toko 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa niantso tamin'ny teny mahery indray Jesosy, dia nanolotra ny fanahiny, ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tsitra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia nororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy, ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandro noho ny natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny tsanganan Jesosy, dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny olona maro. Amen. Mbola hitony vaky teny. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 430 ka hatramin'ny 7:70. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 430 ka hatramin'ny 7:70. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Petera ny lobavo ka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely. Mitory teny soa, milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra, teo aorian'ny batisa izay notoriany Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandendenanao soa sy nahasitrana izay rehetra azony herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavonibelin'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina. Tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny vavonimbelona izay notendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no azahoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Ray masino, manamatsiana ny ary famarina, teny ao famarina. Amen.
ndeha aritsangana isika anao ny ira 2:100 ira fa 2:100 ny andiny voalohany faefatra ary fahadimy. Rehetra ao amin'ny tompo mbola ao aminareo hatrany ny fiedanan'ny tompo amin'ity alahady manaraka ny pasika ity ry havana ny tenin'Andriamanitra ifampaherezantsika dia ho raisitsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faha-13 ny andininy faha-20 ka hatramin'ny faha-1 amby 20 andininy anankiroa monja kanefa heverina fa mahafoka hevitra lalina dia lalina tokoa. Ary ity perikopy ity dia azo lazaina fa samba ny novakina atao amin'izao perikopa hevintsika emma izao ary dia izany no ararotintsika indrindra hakatsika hafatra avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mitantara indrindra ry havana ity mpanjaka faharoa toko faha-13 ity ny amin'ny faminaniana farany izay nataony Elisa mpaminany ary ahitana indrindra ihany koa ny amin'izany hoe fahagagana tao aorianany fahafatesany. Fantatsika tokoa ny amin'ny Elisa izay azo lazaina hoe niarakaraka tamin'ny Eliany kanefany dia tao aorianany fahafatesany Elisa izay vao tena nanomboka ny asa hitantsika moa zany any amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa ny asa teo amin'ny hoe nandritra ny 90 taona tany ho any Elisa ary dia nisy mpanjaka maromaro izay nifandimby nandritra izany faminaniana izany. Fa eto amin'ity tantara ity ao amin'izao famaranana ny amin'ny fahafatesan'izao dia ny mpanjaka Joasy no mpanjaka teo amin'ny Israely. Ka rehefa narary Elisa dia tonga namangy azy i Joasy mpanjaka. Izany no hitantsika eto. Tonga izy hamangy any Elisa mpaminany. Ary teo amin'izay no nanarotany Elisa mbola ilazana hafatra amin'ny ho an'ny mpanjaka Joasy. Nisy tokoa ny amin'ireo fahavalo izay nanafika ny Israely. Ny aina tao anatin'ny faharatsiana moa ireto Israely ireto, ny aina tao anatin'ny fanompoan-tsampy ary dia nanjary ireo fahavalo ireo no nandresy ny Israely. Anisan'izany moa ny Siriana rak'izay hitantsika eto.
ka eo amin'ny famanginda zay nataony Joasy no nanaovany Elisa ny amin'izany hoe teny faminaniny eo amin'izay mety hoe fampaherezana ihany koa any Joasy. Arytsika vakiny tsara zany manomboka amin'ny 17 hatreo amin'ny 17 amin'ny ity mpanjaka faharoa toko 17 ity. Ny zavatra tsapany Elisa nefa dia zao nanao hoe mbola tena tsy ampy finoana Joasy. Ary raha nisy zavatra nasainy atao nanao hoe mba kapokapohy amin'ny tany iny tsy bikiny dia zara raha nanao intelo monja i Joasy na dia tokony hanao hoe iny be dia be matetika tao anatin'izany. Ny hafatra zay tiany Joasy ambara mantsy dia ny hoe hoavy ny fandresena izay ny Israely zany ho resy ireo fahavalo ireo fa arakaraka le finoana teo amin'ny Joasy no ahatongavany zany fandresena izany. Ka manomboka eto amin'ny 20 izay novakitsika teo dia nolazaina fa maty Elisa. Maty Elisa. Misy ihany moa no ny teny nanao hoe tsy dia eto ny tokony hipetraka reto 20 sy ny faraka amin'ny 20 reto kanefa dia apetratsika eo aloha fa eo no amakitsika azy. Ny zavatra mitranga dia izao nanao hoe maty Elisa. Ary rehefa maty Elisa dia nalevona izy. Nalevona tamin'ny toerana fandevenana tamin'izany fotoana izany. Dia ny tantara mitranga eo amin'izay hitatsika eto dia heritaona taty aoriana zany nahafatesany Elisa izany. Elisa moa dia fantatsika hoe maty tamin'ny fomba ara-dalàna izy, tsy mba tahaka ny Eli hoe eny izy fa raha niarana andeha izy Elisa dia tsy hita, nakarina ho any an-danitra i Eli. Fa Elisa zany dia maty ara-dalàna, nalevona ara-dalàna ary dia hita teo ny fasany ara-dalàna. Ka rehefa mamaky ity tantarany dininy anankiroa ity sika ry havana dia misy fanontaniana tonga ao an-tsaitsika. Misy fanontaniana tonga ao an-tsaitsika manao hoe ngamo mbola afaka mifandray ihany ny velona sy ny maty. Le hoe ny taolan'ny Elisa maty zany dia isika velona ihany koa. Dia mety misy ihany koa fanontanianao hoe fa ngamo mbola afaka manao fahagagana ihany koa ny maty izay fanepasana dia lalan'ny taolany zany. Ry havana malala, tsy ny amaly zany fanontaniana zany nefa ny zava-dehibe amintsika. Na izany ihany koa ny eto amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa izao manao hoe ity tantara ity dia misy hafatra ao, ary hafatra lehibe izay hanamafisana. Satria toy ny tantaran'ny Elisa izany dia hamanamafisana ny hafatra izay nentin'ny Elisa ho an'ny vahoaka Israely fa indrindra ho an'ny Joasy mpanjaka izany rehetra izany. Ny hafatra izay hitatsika eto ry havana dia izao manao hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo, ka fandalovana ihany sisy izany fahafatesana izany, ary dia ampiasainy ny tompo ny zavatra rehetra hanehoany ny fandresen'ny fahafatesana. Ry havana malala, ny havatra voalohany teako zany dia ny hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Izany no afaka hitatsika eto amin'ity perikopa ity. Rehefa tena mamaky ireo 2 reo tsika ry havana dia tsy ahitantsika resaka momba an'Andriamanitra izany. Tsisy resaka momba an'Andriamanitra eo amin'ireo 2 reo. Fa saingy izao kosa no ahatsika antoka dia izao hoe Andriamanitra miasa amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra miasa ataontsika hoe amin'ny alalan'ny mpanompony dia Elisa izany satria mbola toy ny tantaran'ny Elisa ihany ny zavatra hitatsika eto. Raha nirevitra moa tsika hoe inona moa ny hevitry ny anarana hoe Elisa. Ny hevitry ny anarana hoe Elisa dia izao manao hoe ny famonjen'Andriamanitra, na hoe Andriamanitra ny famonjena, na hoe mamonjy Andriamanitra. Dikan'izany ao ambadika izany anaran'ny Elisa izany na ao amin'ny tantaran'ny Elisa izany no ahitana indrindra ny amin'izany hoe asan'Andriamanitra. Efa maty heritaona Elisa araka ny nambarantsika teo. Dia inona ny zavatra mitranga teto? Nisy fianakaviana tonga andevona ny havany maty teo amin'izany toeram-pandevenana, teo amin'izay nandevenana Elisa moa dia nisy toeram-pandevenana tao. Fa eo am-pandevenana izy ireo dia nahita ny fiheviany voalazantsika eto hoe mpitoha adin'ny Moabita. Inona moa zany hoe mpitoha adin'ny Moabita zany? Ireo zany le olona ohatrany hoe jiolahy, ohatrany hoe dahalo, olona mpisetrasetra. Ary dia mamonjy zay ireo olona mety hitany. Ka rehefa nahita izany reto fianakaviana tonga andevona ireto hoe reny fa tonga ny Moabita, reny fa tonga ny fahavalo dia izao no nataony hoe alevenao aingana ity havantsika maty ity. Dia eo zany ny voalaza nanao hoe nitsendra ny fasan'ny Elisa izy. Mety nisokatra ve ny fasan'ny Elisa? Sa ilay vato izay manidy ny fasan'ny Elisa ny mora ny sokafana kokoa dia nosokafany izany, ary dia inona ny zavatra nitranga dia natsipiny tao amin'izany fasan'ny Elisa izany ny fatin'ny havany
izay natao. Rehefa natsipy tao amin'izany fasany Elisa izany ny faty, dia inona ny zavatra antranga? Voalaza nanao hoe nitsangana tamin'ny tongony ilay maty. Fahagagana izany ry havana, fa izay fahagagana izay no hafatra izay tianambara eto manao hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Izay ny tianambara. Misy fahafatesana eo amin'izao tantara izao kanefany dia misy asan'Andriamanitra no hitao. Dia rehefa misy zavatra fahagagana zao moa dia samy manao ny heviny ny olona, dia milaza manao hoe le olona natsipy tonge olona tsy tena mbola maty, mety mbola toratorana fotsiny izy. Dia rehefa natsipy nyreto avan'reto nidona tamin'ny tany na nidona tao dia tsaita tampoka, dia iny izy fa ao anatin'ny fahavelomana. Misy mihevitra manao an'izany. Kanefa ndeha olazaina ry havana manao hoe tena mampiseho eto fa tena maty zany olona izany ary mandresy ny amin'ny fahafatesana ny tompo, manangana ny maty ny tompo ao anatin'izany rehetra zany. Raha mandinika ny testamenta taloha isika ry havana, na koa ny amin'ny testamenta vaovao, dia nisy tokoa ireo olona izay natsangana na nitsangana tamin'ny maty. Nanao an'izany Elia, nanao an'izany koa Elisa tao amin'ny fahavelomany. Ny tao amin'ny testamenta vaovao dia hitantsika ihany koa natsangany Jesosy Kristy, nisy natsangany mpianany, ary novakitsika tao amin'ny Matteo 7:23 hoe tamin'ny andro izay nahafatesany Jesosy Kristy dia nisokatra koa ny fasana, dia nisy ireo olona natsangana avy any amin'izany fasana izany. Izany rehetra izany ry havana dia ilazaintsika manao hoe fitsanganana, hanehoana ny amin'ny fandresena ny amin'ny fahafatesana. Marina fa mbola maty avokoa ireny olona ireny, mbola ilay vatana taloha ihany no nitsangana. Saingy ny zava-dehibe aseho eto dia izao manao hoe fanehoana fa manana ny hery sy ny fahefana rehetra ny tompo, ary na ny fahafatesana aza dia azo ny resena. Ry havana, izany no afara tiany ampitaina amin'ny Joasy eto amin'ity tantara ity manao hoe any tompo ny hery, any tompo ny fahefana, ary izy afaka mandresy ny fahoriana, mandresy ny fahavalo, fa na ny fahafatesana aza resiny ao anatin'izany. Izay no hafatra voalohany izay hitantsika eto. Ary dia fantatsika tsara ry havana fa ao anatin'izao lahady manaraka ny Paska izao dia mahatsiaro indrindra ihany koa isika fa ilay Jesosy Kristy tompony finoantsika, dia izy ihany koa nandresy ny fahafatesana, maty izy ary izy tena mihitsy no nitsangana tamin'ny maty ihany koa, na natsangan'Andriamanitra tao amin'izany, ary tsy maty intsony izy fa velona mandrakizay. Ny afatra ho antsika ihany koa ry havana dia izao manao hoe mety handalo fahoriantsika, mety mbola handalo fahafatesana isika, fa ny toko lehibe ao antsika dia izao manao hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo, mandresy ny amin'izany fahafatesana izany ny tompo, afaka manangana ny maty izy, ary izay rehetra misy matoky azy dia manana anjara amin'izany ihany koa. Fa ny afatra anankiray faharoa izay hitantsika eto dia izao hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo ka mandalo ihany zany ny fahafatesana. Mandalo ny fahafatesana. Araka ny nambara teo dia hoe tena maty tokoa ty lehilahy anankiray ity, ary efa andevina azy tokoa ny fianakaviana. Fa raha vao natsipy tao am-pasany Elisa izy, nokasaina izay andevenana azy any fasana zany, dia naninona? Nitsangana avy hatrany, velona avy hatrany. Izany hoe tsy naharitra tao amin'izany fahafatesana izany, fa nandalo ihany ary nitsangana tamin'ny maty. Misy afatra lehibe izay ambara ry havana nanao hoe tsy hoe tao anatin'ny fasana Elisa tao dia nijanona tao ihany koa dia afaka, fa ilay hoe fandalovana ihany ny fahafatesana, fandalovana ihany ny fahoriana, izany no afatra lehibe izay tiana ampitaina eto amin'ity tantara ity. Ary ao anatin'izao vanim-potoanan'ny Paska izao dia mahatsiaro indrindra ny tantaran'ny Israely isika raha tany Egypta. Inona moa ny Paska? Ny Paska dia tsy inona fa fahatserovana ilay fanafahana, ilay famonjena ny zanak'Israely tao Egypta. Ary ny mahapaska ny Paska dia le hoe rehefa nahita n'ilay rà teo amin'ny tolam-baravaran'ny tranon'ny Israely ny anjely dia nandalo fotsiny, dia voavonjy ireo Israely ireo, fa tsy niara ny fahafatesana. Ny Paska dia fandalovana. Ka eto isika dia mampahatsiaro an'izany tantara izany koa ny zavatra atao manao hoe mandalo ao anatin'ny fahafatesana ihany koa ny zavatra rehetra. Ny Paska dia tsy inona fa ny fandalovana miala avy eo amin'ny fahafatesana makaiza makao amin'ny fiainana, makao amin'ny fitsanganana indray. Ry havana malala, marina fa mbola misy tokoa ny fahafatesana ankehitriny, mbola mandalo izany isika. Kanefa dia no ao an-tsaintsika dia tsarovy manao hoe fandalovana sisa izany fahafatesana izany.
fandalovana miala avy eo amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ho atsika piny dia zao, izany nanadon'i Jesosy Kristy ny fahafatesana mba ho tompony mba tsy ny velona Jesosy Kristy. Ary rehefa velona Jesosy Kristy dia velona mandrakizay tsy maty intsony izy. Nasehon'i Jesosy Kristy fa tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany, fa le fiainana sy ny fahavelomana ihany koa. Mandalo ihany ny fotoana zay trehina ny fahafatesana, mandalo ny fotoana zay trehina ny fahoriana, fa ny fiainana sy ny fahavelomana rahatizay izany no aritra mandrakizay. Ary izany no nampatsahivana ihany koa anyreto Israely reto ry havana, izany ny fampahirezana ho an'ny Joasy manao hoe isy ireo fahavalo ireo, isy ireo fahoriana ireo, fa izao ho avy ny fandresena. Ary dia raha toizantsika ny tantara dia nahazo fandresena tokoa ireto Israely ireto, fa dia intelo fotsiny moa natao le natsarotsatoka le tsipika dia intelo ihany ny fandresena azy. Ary izay ny fanamareny izay nataony Elisa. Fa ny zava-dehibe amintsika kosa zao hoe efa fanehoany zany, fa fandalovana ny fahafatesana, ka tsy tokony hakivy atsika intsony ao anatin'izany rehetra zany. Mbola misy tokoa ankehitriny rehefa mandalo ny fahafatesana, enina dia ny mpino azy, dia ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny fahadisom-pana tenana tanteraka. To heverina fa ny fahafatesany no farany tokoa amin'ny fiainana ka tsisy antenaina intsony. Eto isika ry havana dia ampatsivana indray manao hoe fandalovana ihany ny fahafatesana, fandalovana ny fahoriana, fa le fiainana ny zava-dehibe. Ary zany ny zava-dehibe rehefa ao anatin'ny andro Pasika nge, rehefa tonga amin'ny Pasika dia misy loatra n'ilay fanolorana atody. Inona moa ny zava-dehibe amin'le hoe inona ny dikan'ny atody iny? Tsy le hoe izy misy tapotsiny, tsy hoe izy misy tamenany, fa ny tiany lazaina amin'iny dia le hoe misy aina mivoaka ao. Ary izany ny zava-dehibe ny hoe ny fahatserovana fa misy fiainana ny Pasika. Ary ny zava-dehibe dia ny fiainana sy ny fahavelomanao fa tsy ny fahafatesana akory. Izany no afara tiana nampitaina eto ry havana, mandalo ny fahafatesana. Fa ny zavatra farany izay hitantsika eto amin'ity tantara ity ry havana dia izao manao hoe hitantsika hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo, hitantsika hoe mandalo zany fahafatesana izany, fa eto dia hitantsika hoe mampiasa ny zavatra rehetra ihany koa ny tompo mba hatanteraka ny amin'izany fikasany, hanehoany ny heriny, hanehoany zany fandreseny ny fahafatesana izany. Inona moa no nampiasain'ny tompo eto? Ny taolan'ny Elisa. Ny taolapatin'ny Elisa no nampiasaina mba hazahoana iny, hanehoana ny amin'izany fananganana ny maty izany. Dia andeha olona izay navetrany anefa ry havana, fa tsy ny herin'ny taolana akory, tsy ny fahefan'ny Elisa izay efa maty akory ny zava-dehibe, fa le hery avy ao amin'ny tompo, le hery avy any ambony izay tao amin'ny Elisa, ary afaka mampiasa ny zavatra rehetra ihany koa. Tsy ny taolan'ny Elisa ny mampitsangana, fa afaka mampiasa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Tsy ny taolana izay efa maty, fa ny herin'ilay Andriamanitra velona no manome aina ho an'ny any. Azo lazaina hoe tsy tampotra teo amin'ny fahafatesan'ny Elisa ny fahefan'Andriamanitra, fa mbola afaka miasa Andriamanitra, ary tsy tampotra teo amin'izany fahafatesana izany. Tsy ny taolam-paty hoy isika no afaka mampitsangana ny maty na ny manana fahefana, fa nampiasain'ny tompo kosa izany taolan'ny Elisa izany hanehoana ny amin'izany fahagagana izany. Izao mantsika dia mety eritreritra indray ry havana amin'izao fotoan'izao manao hoe ay ve zany mety hanaovan'ny olona nyity halatra taolam-paty ity? Ay ve misy fahefana zany eo amin'ity taolam-paty ity hanaovana fahagagana samihafa? Mety manana ny antony ny mpangalatra taolam-paty, fa ho antsika kosa ry havana dia tsy iny ny zava-dehibe, tsy manana fahefana izany. Fa ny herin'Andriamanitra no mampiasa ny zavatra rehetra ka mahatonga ho amin'izany fananganana amin'ny maty izany. Mialatsiny ihany koa amin'ireo fiangonana katolika, raha vavy katolika sika, fa mety avy amin'ity andinin-tsoratra masina ity ihany koa no nakany izy ireo ny amin'ilay fampianarana hoe mbola mitaha ny amin'ireo taolan'ireo olona masina na ireo olo malaza, ilay atsotsika hoe relika izany, dia atao dia rele mbola entina mitetitety tanàna, entina mitety firenena, dia anaovana procession sy ny samihafa ao anatin'izany rehetra zany, dia ianao mbola mikasika sy ny sisa sy ny sisa. Dia avy amin'izany mety misy fiheverana hoe mbola misy fitahiana ao amin'ny taolan'ny maty. Fa ho antsika kosa ry havana dia amafisina tsara manao hoe tsy ny taolan'ny Elisa akory no nitondra amin'izany fahagana, fa Andriamanitra ny miasa ary nampiasa ny zavatra rehetra mba hazahoana ny fandresena eo amin'ny fiainana. Tahaka izay efa nataon'i Jesosy Kristy ihany koa, tsaroantsika indray andro ilay nisy vehivavy anankiray izay narary, na nivoaka rà nandritry ny 12 taona,
dia zao no mba atao an-tsainina anao hoe inona natao andeha mba hikasika n'inona ny fitafiany Jesosy Kristy dia nikasika tokoa natao zay nataony dia nitsahatra le raha ka tsy ny fitafiany Jesosy Kristy akory no inona fa izao nisy fahefana tao amin'ny Jesosy Kristy ary afaka nikasika izany. Hitantsika ry apôstôly Paoly rehefa tao amin'ny fiangonana voalohany ireny dia hoe resaka mosara sy iny hoe nentina daholo marary dia izay nikasika nisy izy. Tsy ireny akory no inona fa ny zava-dehibe dia izao ny herin'Andriamanitra zay mety afaka ampiasa ny zavatra rehetra ho amin'ny fanatanterahany fikasany sy ny famonjeny ao anatin'izany rehetra zany. Izany no havatra nampitaina ho an'ny Joasy ry havana manao hoe hain'Andriamanitra mampiasa ny zavatra rehetra. Ary na dia ny taolany efa maty aza mety mbola hain'Andriamanitra mampiasa. Noho izany tsy tokony ho kivy Joasy fa tokony hiverina ary hametraka ny fiainany manontolo eo amin'izay teny efa nataony Elisa teo amin'ny fahavelomany amin'ny fanatanterahana ny amin'izany teny fikasana zany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, izany no havatra antsika raisina avy amin'reto andininy anankiroa reto. Mandresy ny fahafatesana ny tompo ka fandalovana ihany sisa ny fahafatesana ary hainy no mampiasa ny zavatra rehetra ahatanterahany izany fikasana izany. Ao amin'ny Jesosy Kristy ry havana no tena ahitantsika ity tantara ity. Azo lazaina hoe tandindo ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ihany na ny fahafatesan'ilay lehilahy na koa ny amin'izay hoe nampiasaina ny amin'ny fahefany Elisa teo amin'izany rehetra izany. Jesosy Kristy tokoa dia nandalo ihany tao amin'izany fahafatesana izany fa velona izy ary velona mandrakizay tsy maty intsony. Hain'Andriamanitra ny nampiasa ny zavatra rehetra hahatanteraka ny amin'izany rehetra izany hanehoana ny fandreseny. Ka na dia natao azy natao ny tsara hidy ny fasa na asiana miaramila na inona tsy nahasakana ny amin'izany fahefan'Andriamanitra izany ampitsangana any Jesosy Kristy. Matoa isika tahaka izao dia izao no ao an-tsaintsika hoe mino ny amin'izany fitsanganana amin'ny maty izany isika. Izany ny fototry ny finoantsika ary raha tsy natsangana Kristy foana ny finoantsika foana ihany koa ny toriteny ary mitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana ihany isika tsirairay avy. Ry havana malala, izany no afatra ho antsika ihany koa. Tsy ho an'ny Israely, tsy ho an'ny mpanjaka zany fa ho antsika rehetra ihany koa. Tsarovy fa efa nandresy ny fahafatesana ny tompontsika dia Jesosy Kristy. Nandresy ny fahoriana izy, nandresy ny fahotana izy araka ny lazaina teo hoe Kristy maty noho ny fahotantsika. Apetra ao amin'ny fiainantsika manontolo. Ekeo Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anao fa vonona nafaka anao amin'izany fahotana sy ny fahafatesana izany izy hanome fiainam-baovao anao indray. Mandalo ny fahoriana, mandalo ny fahafatesana fa ny fiainana mandrakizay ny zava-dehibe ary tsarovy fa hain'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra ahatanterahany fikasany sy ny fahefany. Dia ny fanahy masina hiasa ao anatintsika ahatanterahantsika izany rehetra izany. Amen. Rehetra eo amin'ny tompo eo anatrehanyizany fikasan'Andriamanitra izany. Andeha anatina ny tompo isika andinika ny fiainantsika tsirairay avy eo anatrehany tena finoana sy ny fahatoka itsika ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra fa indrindra ny fandresenany amin'ny fahafatesana. Hivavaka hifony eo anatrehany tompo isika. Misaotra tompo fa nomenao anay tokoa ny teninao tamin'ity andro ity. Nampatsivinao anay indray tompo fa ianao lay tompony hery sy ny fahefana rehetra dia mandresy ny fahafatesana ianao. Ka na dia mandalo fahafatesana ary izay dia fandalovana ihany zany sisa. Fa le fiainana miaraka aminao ny zava-dehibe indrindra. Jesosy Kristy tompo, mifony tanatrehanao izay raha mbola ao anatin'ny fahakiviana rehefa mandalo ireny fahoriana sy ny fahafatesana ireny. Toa tsy ampy ny finoana sy ny fahatokiana ianao. Jesosy tompo, mamondraha fo aminay. Maty ho anay ianao, maty hamonjy anay. Hanafaka anay amin'ny tsy finoana ihany koa. Nampatsivinao anay ity koa fa afaka miasa amin'ny zavatra rehetra ianao. Mba hatanteraka ny herinao sy ny fikasanao indrindra fandreseny izany fahafatesana izany. Tompo, ampianaro izay atoky ianao mandrakariva. Atoky izany herinao izany. Tsy ny zavatra ampiasaina no inona
fa ny herinao miasa ao anatin'ny rendretra. Tompo, ampianaro izay atoky ianao, ampitomboy ny finoana ianao, aizanay mametraka feno fiainanay ao am-pelantananao. Ka amin'izao sisa izao ry Tompo, dia ao aminao tokoa ny fahavelomanay, ao aminao ny finoanay, ka na dia misedra sy mandalo fahoriana aty izay dia matoky ianao tanteraka fa ny fiainanao aminao Jesosy Kristy no maharitra mandrakizay. Izany ny itsangananao tamin'ny maty, izany no antony natongavana teny amin'ity izao tontolo izao ity. Hitondra izany fiainana izany ary hitondra be dia be mba hanananay anjara amin'izany. Dia matoky anao izay Jesosy Kristy Tompo, dia amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny hira fa 8:30 ny andininy voalohany sy ny fahatelo nataontsika. 8:30 andininy voalohany sy ny fahatelo. Ravana malala ho antsika izay mibebaka marina tokoa, mitsangana indray ny teny soa mamelan-kely koa izay tolotry ny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo, fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, fa fonombolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Komaika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahampitezerana ankehitriny, rehefa nao marinina tamin'ny rano isika. Fa raha fonombola fahavalo azy isika no nampihavaniny tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany, maika ny hamonjeny antsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampihavana. Ko ankehitriny voavela ny eloko noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Amen. Fa sambatra ny ny hira 2:7 ny andininy voalohany sy fahefatra. Amen.
antsika izay nandray ny famelan-keloka andeha vaotsika tokoa izao ny amin'izany finoatsika izany ny fanakempinoana araka ny tenin'ny soratra masina izany ano andao iombonantsika ankehitriny manao hoe mihinan'Andriamanitra tsy toa zay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fiteny Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha ity atao mangatsay Andriamanitra dia mampiseho fitiavana ity fafombola mpanompo isika dia maty aman'itsika Kristy mihina tesofoteza mbola tombotsika tonga izy taty sy manjanobe izy atarana sy fanamarina nafiaina izy tsy noba mbaly sy nolana mangatsay mifanahy masina izy manamara ny fanahitsika fa san'Andriamanitra isika fanaray ihany no mampatsitsika rehetra tena iray ny fanaisena zay mandeha sotrosao dia ny finotsika tombo ampitombony finoray mipetraka ianareo. Anavao zany fanoratenantsika zany isika amin'ny alalan'ny rakitra ankehitriny. Ny hira fanampiny fahaenina amby roapolo no iraitsika, hira fanampiny fahaenina amby roapolo dia ho tanterahantsika izany fanatitra izany. Resagnansika ary anolotra ny rakitra amin'ny hira hoe ekeko tompo fa rariny zao. Iobona mivavaka sika riavana fa sambatra ny firenena zay manana anao Jehova o. Sambatra ny firenena zay mitoky aminao, misaotra aminao zahay no ny amin'ny teninao zay noresinay ny amin'ity alahady maraina ity indray.
mitondra fahazavana ho an'ny firenenay ny teninao ary mampamifantatra ny fiangonana ao anatin'izany firenena izany satria mbola miteny ny fiangonana, mbola miasa ny fiangonana ary indrindra mbola mitory ny filazantsaranao ny fiangonana. Efa naharisy ny fahafatesana tokoa ianao Tompo satria nahariarinao teo amin'ny fampianarana, teo amin'ireo vavolombelona, teo amin'ireo mpianatrao, teo amin'ireo tantaranao izay mbola arahanay amin'ny fahavelomanay ankehitriny ary mbola hijoron'ny finoanay fa ny tenanao natolotrao teo amin'ny hazo fijaliana. Fandresena ho anay tokoa izany Tompo ary fandresena ho an'ny mino rehetra maneran-tany. Ary izany indrindra no isaorana anao no ny fandrenesana indray ny teninao ny izao maraina izao. Tompo, Andriamanitro, mangataka trano izay Tompo ny amin'ny fijoron'ny fiangonanao ka manao ny asanao eto anivon'ny firenenay. Izany fahafatesanao izao Tompo no antoka iray ka azahoan'ny mpino rehetra mitory ny filazantsaranao ary ananana finoana matanjaka ka azahoanao mitory ny teninao. Hitondra hazakazaka lehibe eto amin'ny firenenay anie ny teninao ka izay fandresena izay natolotra ho ana mino rehetra dia hoentina mandresy ny sakatsakana rehetra ka ho tanteraka ny hazakazaka fitoriana ny filazantsaranao eto anivon'ity nosina ity. Saotranao izahay noho izany teninao izany izay mampafantatra ihany koa fa ny fandresenao dia tokony hitondra fandresena ho an'ny firenenay. Ny mpitondra fanjakana isan'ambaratonga eto amin'ny firenenay dia ataovy ho mpandresy, ataovy hitondra fandresena ho aminy ny fandresenao Jesosy Kristy Tompo. Ka hitondra ny firenenay ho amin'ny tsara hatrany any ary ny firenenay dia anananao Kristy ary Madagasikara dia ao aminao. Vavaka aminao izay Tompo ankehitriny ary ny amin'ity maraina ity, ny amin'izay fiombona mbavaka izao mba azahoan'ny fiangonana trano mihazakazaka hitory ny filazantsaranao. Ny ambaratonga rehetra mpitondrana eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ireo manana andraikitra ao anatin'izany dia mba ilay fandresenao Jesosy Kristy Tompo ao anatin'izy ireo tsirairay avy ka ho mandresy ny firenenay ary ho tonga fahazavana eto amin'ny firenenay ny fandresenao. Torak'izany koa ny isam-pitandremana rehetra manerana ny nosy ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Izany fandresenao Jesosy Kristy Tompo dia mba fitaovana iray lehibe isaky ny fitandremana manerana ny nosinay mba hitondra fahazavana eny anivon'ny toerany tanàna vohitra misy ireny fiangonana manerana ny nosinay ity. Izay rehetra ihany koa izay nandre ny teninao dia ho mpandresy ary eo amin'ny fiainanao. Ninona toe-javatra mitranga amin'ny fahasarotana eo amin'ny fiainana dia tsy sakana izany ka tonga anay ho mpandresy eo amin'ny fiainanay. Mivavaka izay Tompo amin'ny sehitry ny fahasalamana, ny fandripahalemana, ny fahantrana, ny kolokolo ny zavatra faharatsiana rehetra izay mety mitoetra eto anivon'ny firenenay. Mivavaka ao aminao izahay ny fandresenao Jesosy Kristy Tompo dia toy ny fandresena ihany koa ho an'izay rehetra tokony anana fahazavan-tsaina ka hitondra ny fiainany firenenay ho tsara hatrany ihany koa. Dia izany vavaka izany Tompo no asetrinay, no fiombonam-ponay ny amin'izao maraina izao. Dia mbola mampianatra anay koa anao ankehitriny amin'ilay vavaka nampianarinao anay izay manao hoe: Rainay ozy ny an-danitra,
marana izao fampobavahana izao isikariavana ny hira fa enina mivalopolo sy efajato ny andininy voalohany ataontsika mialohan'ny tsodrano ny andininy fahadimy kosa ao arinan'ny tsodrano. Neny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiedanana izay nitondra andrisao tompontsika mpiandrondry lehibe ala amin'ny maty, mitondra ny ranony fanekena mandrakizay, izy ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no ny sitrapony, ka hiasa ao anatin'ireo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.